Nody fa ohatrany tsy mahazo ain'izany ako. Fa marary nga ianao? Tsy marary aka. Tonga tao diary androany. Asa rery faneva fa vao nahita azy aho dia tia amiana azy mafy izany hoe eto atratrako. Nanomboka teo dia tena tsy nahazo aina mihitsy aho fa dobodoboka be izany foana ny foko. Dia naleoko mihitsy aloha Nody. Ordera, tandremana e. Solava enao nefa ianao efa mijoro tsara io. Io indraindry fa sary-piaro a. Raha nieritreritran' izany ve aho dia hosahako tantaraina aminareo? Hita ho ary seko. Mampime koa nareo reto ka. Fensoa, nanahoana ny tany? Tena misaotra andriaka ia. Petra aloha dia tantarao ny tany e. Faly be a. Ndriko lazao aingana moa e. Mbola hanono ny reniko. Zany tsara kosa zaniko. Fa ny mahagagana fotsiny hoe fa maninona no nateriny tany amin'ny fitezana zazakambody. Mety sahirana raha-pivelomana izy ohatra. Fa tsy izy ene onona natrana tany e. Fa izy raha matoa lehibe izay dia niaraka tamin'ny vehivavy iray. Nisy masery efa zokonjokon'izay mantsy tao dia izay no nahafantatra ny tantara rehetra. Tonga tao nene le reniko sy le ramatoa saika akanahy e. Nefa izaho efa lasa ny papa sy maman. Ny tomamy be sy nalaheno izy. Fa ahoana koa ary izany? Na zaho koa ane dia mbola baraingo be mipetraka aminahy e. Fa ahoana tokoa aloha no nahalalandrian'izany e. Ny anaran'ny papa sy maman no teneniko dia izay no nitadiavan'ny dosiako. Dia saika adiniko tamin'ny marina izany. Mioty izany hono no tena anarako. Andraso fa ndraisiko tato anatin'ny hazo andahako tato. Body malala deran'ny avy miody a, ny anaran'ny reniko. Body malala vady sofaneva. Fa tsy misy anaran-dray aloha e. Zaza sary angambany a. 26 ou 1996 a niteraka tany Amatasoa. Dia aiza zany mety ahitana ny renindry? Sa ho any Amatasoa sika? Aleo mihitsy aloha Jesosy navela hiasa sy hanolo-saina e. Sa ahoana? Marina izany. Raha tsy izy tokoa no mitantana sy miasa dia tsy misy vokany ny ezaka ataoko. Otinareo aty e. Prinsia, mandroso akia. Inaki vavao a? Salama ve nareo? Salama tsara ka. Misy vavao mahafaly akia. Inaki? Mba zareo aky raha mifaly a? Mbola velona ny hono ny reniko e. Fa mahafaly tokoa ki izany a? Ahoana nalalandry an'izany? Nikaroka e. Nanao fanadihadiana tany amin'ilay akanina angalan'ny papa sy maman anahy. Tsara kosa ki izaniko. Fa ny mbola manahirana anahy izao dia ny fomba ahitako an'ny reniko a. Aza manahy amin'izany akindry fa saingy eto anampy andry e. Misaotra kia. Hay ve misy vahiny ato e? Manao ny Prinsia? Manahoana ki Fensoa? Nakadiniko marina ny fisiny ty. Fa inona ki iny? Ny ray aman-dreny koa no nanome anito e. Sokafy aloha fa soa misy ilana azy e. Mihidy lakile ane ty e.
nefa tsy misy lakile tokony hamahana azy. Pihiro akia. Hita ty pohiriko amin'ity antsy ty e. Ty tokoa andramo raha mety. Mafy be. Mafimafy afa kely sisy. Zay ve? Zay ka. Inona daholo reto? Voay eo, ty misy rojo tsara tarehy. Hoe sady matevina RFD. Inona ny dikan'izany? Ary diary variana be. Ny nareo rojo mahavariana anareo fa tsy reto taratasy reto. Ty izao ny kopiako marina daholo ny tenen'ny masera rehetra. Mioto ny tena anarako. Eto aty hoe kivakiko. Ary toa tsy misy anarandray. Mioty sasasary aza. Ai, ndriko. Ao anao fity rojondry ity. Ao aloha fafana kely fa be vovoka be. Zay ao amin'izay. Ohatry ny hoe rojon-dehilahy zany. Ie, haiko vendry mamarika an'izany. Hita ho azy retoko. Oay, variana be teto haika efa amin'ny 5,60 izao. Andeha reto fa sao be dia aty Eny tokoa. Zay fa velominareo. Veloma kia. Misaotra kely tsidika. Taiza foana moa ndry izao mba miditra ny trano ry Prince? Mbola nitsidika ny zoko. Zoko ndry iza? Tsy manana zoko izany ndry. Ndry ihany nalaoko ny kiboko. Manana ka. Jerenge boky mpianakaviana fa misy ny anarany any. Somantsy ka diso fitadidinareo. Tsy indriza zazakely indray no misoa mampafantatra. Fantatro ny ataoko. Nanenenako ny nanangana nino zanaka. Fa inona mihitsy ny ankahalamamanao andiary. Nefa dia tsy hitako anie izay ratsy nataony anao e. Rehefa tsy tiako dia tsy tiako e. Zazaka amboty rehetra ty ve navelako andova miaraka amindry. Fa liany efa milaza aminao fa tsy kamboty araka ny teninao izany kory diary fa mbola any reny areo ampikaroana azy mihitsy izay izao. Ary raha izay lova koa nampisarahanao amin'ny zoko dia tsy mila fazara ho an'ny zaza mahantrany ianao. Ataoko inona rena izay hitsahany eo amin'ny varavaram-pasana. Tsy hitondrana dia tapatsotra iray aza ho any amin'ny mandrakizay. Miararena nefa tsy ho tompon'izany akory. Azon'Andriamanitra natao angery mamono manesitra an'io arena ireharehanao io e. Na dia zao aza. Mangendry e. Avelao aloha mba hiteny. Ataoko angamba fa efa hen'ny sofinao reny mpanan-karena ny tafian-jiolahy reny. Ao anatin'ny fotoana fohy monja dia fongana. Tsy misy ny arenany. Ary tsisy vaovao amin'ny sofinao koa ny tranona mpanan-karena mahay reny. Ary minitra vitsy monja koa dia levon'ny afo izay arena nireharehany. Dia izay arena ve? Dia izay arena mora aloha no ankahalaony hafa. Mba mieritrereta. Eo ianao fa lasa. Prince miverena aloha e. Miverena aloha ndry e. Lasa ihany izy marina. Lozako e. Ny zanako indray ty mananatra. Tsapako fa tsy netiny nataoko. Ary marina daholo izay nolazain'ny Prince izay. Lasany amin'ny efitrano ary ve izy teo. Andeha hiresaka aminy aho. Prince voay aloha maman e. Voay moa e. Prince tsy mety amoa izy marina. Prince mifono maman. Mba voay moa kia. Hiresaka amindry vetivety Ahoana e? Avetsy ambony fandrinetsy aloha ny zanako. Hiresaka sika. Hitandry
Mifona ki maman fa diso zany a. Amin'Andriamanitra sy amin'ny diary ianao no tokony hifona fa tsy aty amiko. Eny e, tsapako fa tena tsy netiny nataoko. Ary mba jereo moa za e, sa mbola tezitra amiko foandry? Mba malahelo anie za manao e. Mizaka amin'ny mafy loatra diary no nataonao. Aiza ve dia zaza mbola tokony hianatra izao lasa voatery miasa nefa mba izao ihany ny toerana misy atsika. Ary mba ndiniany anareo moa izao ny fahambaraka-nareo amin'ny Monsieur Dera. Tsy fidy no any diary anery mamoa ny okamboty e. Diso akiza, matokindry fa andeha hifonana amin'ny diary e. Tsara rehefa matsapa tsy mety nataonao ianao maman. Ny beba dia reste Jesosy anjaka ao amin'ny fiainanao ka ho tompo sy mpamonjinao fa izy ny tsy ampy amin'ny fiainanao mahatonga anao manao an'izao. Ty tena sy mankahalan'ny hafa. Eny ekia, misaotra. Samatra manana zanaka ihany koa andry. Vonina ny bebaka samy e. Zao vao tsapako fa zava-poana ny haren'ny tany. Tsy aloha very maman miararina ny an-danitra. Eny koa. Faly amin'izay zany ry. Ye, miomboka faliana miaraka amin'ireo anjelon'ny lanitra. Misaotra maman. Avy io fihiniko izany zanako izany. Mandroso e. Bonjour directeur. Bonjour mademoiselle Diary. Saika mba anonsiny an'ireto taratasy reto a tompoko. Rojo. Way. Lay rojoko ve? Toa misy soratra hoe RFD. Analako anie zany. Lay rojo meko amin'ny fanefa talohan'ny zaly ho any ampitan-dranomasina. Tena izy mihitsy indra. Tsy diso mihitsy ny eritreritro ka dia ahoana nefa nahatongava ny rojo iny any amin'ny mademoiselle Diary ka mampistery. Atao variana be ny directeur zany. Fa misy na tompoko. Sendra mba nisy nalasa sainana fotsiny ka fa no azafady. Fa ina tokoa no atondianao teo? Ampanosiny any directeur an'ireto taratasy reto azy. Ai tokoa moa. Apetra fotsiny eo aloha kia. Eny tompoko, mangatantalana vetivetika ara e. Azafady anie mademoiselle Diary e? Ahoana izay? Hoe mba jereko iny rojonao iny azafady. Ohatra mba mahafinaritra zany mantsy ny paoziny. Azalana ka. Azalana fa eo fotsiny dia mety ka. Vetiny mahavariana ny directeur e. Tsara kosa ilay rojonao a. Sady matevina be. Taiza no nividiananao azy ty? Tsy novidiako ray ito fa souvenir napetraky ny ray aman-dreniko e. Ary toa taitra be ianao. Ka fa efa maty angary zareo? Tsy fantatro. Fa ahoana? Eny mbola iresaka sika fa mahazo mandeha amin'izay aloha arenao e. Eny tompoko. Fa misy inona ary? Mahagagana mihitsy mifitsiky directeur teo iny ka aleo aloha ato amin'ny braony feno soa iresaka aminy. Inona to mampiasakazaka anao? Aiza le rojoko? Rojo inona? Le rojo volamena nomeko anao talohan'izany andeha ho any ampitan-dranomasina. Hay ve iny e, navelako any amin'ny zanatsika inko. Misaotra anao Andriamanitra. Aleloia. Fa ahoana e? Hitako fa nefa ny zanakitsika. Hitako any zanakitsika. Dera, marina ve? Tamin'ny fomba ahoana?
avy mihitsy aloha ianao fiinkoromalala tena faloatra. Ary feny fifalinana ianao roa zany. Hita ho fa misy narak'izy ay ve tonga dada sy neny hita adera hono ny zanakay. Marina hoe fahagagany zany marina sotra ny tompo. Dia ahoana nalalany deran'izany? Eny tokoa Hita ry aloha le izy tsy mba zay moa ny mahamaika anareoko. Fangaolona fantatro zany. Iny fantatro tsara. Lazao rehefa mampitaitainy. Le mahasaro-piaro anaoko izy andray. Mademoiselle Diary ve? Izy indrindry. Ino hoe rehefa ho tantaraiko anareo ny nahalalako azy. Dia izay nahalalako azy zareo tomtomandre malalako. Raha masom-pifaliana reny ahy Na izany aza mila manady tsara ihany nareo Ary maninona aloha raha mandeha makany amin'ny Monsieur Fidy? Tsy ao ane izy fa lasany ampitan-dranomasina roneny. Diary, aika ny zanako ilay nijaly sy nahilikilika. Indrisy ry sombiny aika. Zao koa vao fantatro fa hery mampifandray ray sy ny zanaka kay no nisy teo aminareo. Zay angamba le hoe antsondra. Za indrindra rakizy Dia inona aloha izany nataonareo e? Andeha resaka ny aminy aloha zaiko. Na izany aza dia tapoana be izy tsy fantatra mantsy izay tena antsaina. Sao dia sanatria mantsy ka anomentsina anareo izy. Na ahoana tsako? Marina mihitsy izany. Izy raha teo mantsy ny nitondra fijalianako sao dia miteraka rahatra eo aminy indray. Zany tokoa aloha aleo atsotsika izy dia asaina miandry anay any am-piasana sa ahoana? Ataontsika makotrika be fandraisantsika ny zanakitsika iny ry dera. Efa ela loatra mantsy ny tadiavantsika azy izay aleo aloha hiomana vetivety. Izay mihitsy no mety. Nahagagana mihitsy aky ny fihetsiko direktera teo izay Fa ahoana? Variana be izy tamin'ity rojoko ity. Sady toa taitra be izy no manadiady be. Tsy mifono zavatra mampisy fanantenana ao andrio ve izany? Ndritiky tena lalitsaina. Amiko indray dia hoe mety ho nanintona azy fotsiny. Rojo tsy misy mpananana ety sady ilay tefy taloha be ireny. Direktera tia miantso ity. Allo? Eny tompoko? Tsy maninona fa afaka miandry aka. Ahoana? Afaka miandry anazy ve hony fa misy ilany anahy. Raha izany ake dia aleo aloha izaho tonga dia andeha fa efa ora firavana izao Eny akia? Any an-trano miaona Manahoana mademoiselle Diary? Manahoana madame? Azafady ry Diary fa nampiandry. Tsy maninona ka? Mandrosa aty amin'ny broara aloha vetivety. Fa misy inona ary? Jereo any fandinian'ny madame fanevanahy mila faminga n'izany tongotra izany. Mazotoerana azy Diary Andraso fa misy ranom-boankazo reto iarahantsika miala etaeta sady miresaka ihany sika. Ao atao ve kiry Diary Misaotra? Inona ary ny dikan'izao? Toa olona efa mifankazatra efa ela be tamiko ny firesaka izy ireo.
Mampahonenana mivady loatra ny tantaranao ry Diary a. Olona mba manana ny ampy ihany ny Monsieur Fidy nefa dia tsy nahatafitanao. Fa nga efa maty ny ray aman-dreninao ry Diary? Ny raiko no tsy fantatro fa ny reniko no toa mbola any anga. Dia tsy mbola hitanao ve? Mbola mikarikazy mihitsy aho zao. Efa nahazo renseignement tany amin'ilay akany a. Fa akany taizaka inona naterany Andry? Sa tsy fantatry indriny anarany? Akany fanomezantsoa angamby izay. Tany aminy izany iny rojo iny? Ie, nisy boaty izay nanasiany kopiako dia taony nahitako an'ity e. Le boaty secret napetrako izany. Fa iza ny anaran'ilay reninao sa tsy fantatrao? Sao mantsy ka mba olona fantatra ihany. Fantatro ka. Iza moa izy teo? Andraso hoe? Body malala vatosoa faneva. Taitra be izy. Faneva. Neny ve? Inona ny taratasy nijerevanao ny anaran'ny reninao iny anaka? Kopiako ty. Ay, hita ty hoe. Aleo koa aloha hijereny akaikinao iny. Dia ho matamy faneva ve ny reniko hoe? Jereo ty fijerony to mitady hitomany fa afeniny ana fotsiny. Direktera no fihiny mafy. Zao Diary a. Ty misy vola dia mandeha any ianao sy feny sora hariva mividy akanjo sy kiraro. Tsy maninona fa tsy miasa nareo mirahavavy rahariva. Dia mandeha any an-trano ianao rabitso. Zay a? Atao inona daholo ty? Ataovy akanjo amin'ilay farany tsara. Aniraka chauffeur zay akandry. Eny ary dia misaotra tompoko. Ahoana fijerendriana ao anatin'ity akanjo sy kiraro ty? Tsara be. Lavatra ny akitro kely ilay akanjo dia mihaja be. Ndry fotsy ilay akanjo kiraro raozy. Tena manendrika be andrika. Ray aman-dreniko aky ireny a. Direktera ve izany ny ray indry? Asa fangamo za tsy zaza sary. Mbola tsy fantatra izany ka. Atao vaingana aky ilay voloko fa so tonga eo ny fiara. Masosotra mantsy ny mampiandro olona. Kely sisy e. Midobodoboka be izany voko izany. Kalma ihany fa so tapaka lalandra aloha amin'ny fotoana eo ka tsy ahita ny dada sy neny. Ndriko aky dia mahita lazaina mihitsy ka. Fa raha izaho aloha no tafita indray androany dia matokindry fa tsy ho adiniko izany. Jesoa kosa aloha ny voalohany. Lany eo amin'ny fanomponana azy ny androm-piainandry rehetra fa izy no natao izao andry. Marina aky izany a. Zay fa vita. Tsara tarehy be ndry. Hita mihitsy hoe zanaka direktera. Io indray ndry a. Tsara fahatongavana koa ty fiara akandry a. Hita akiko. Izay aloha fa lasa e. Tia mipoketra so adino. Bon courage aky a. Merci. Faly ery Diary. Jerety izy. Vaina mihitsy mivaravara ny dirana eo anaty fiara. Toy ireny olo manan-kajo ireny. Misaotra anao Andriamanitra. Variana be feny soa mitazana eo am-baravarakely. Io fa miandrandra ny lanitra dia nanakatona ny rideau. Mivavaka izy izay. Tompo, misaotra anao fa nomenao namana toa ny feny soa. Tena namana. Zay fa lasa. Ary aleo andamy matrano amin'izay.
azo masy tsara ry tera fanaovan'ny olona le décoration a. Efa vita tsara re a. Sady niny koa nge fa nanara-maso tsara mihitsy. Tsara ery izy ao a. Efa tena havanana mihitsy le olona nanao azy. Zany ary nankaiza ary dada teo? Nijeriny ao anatin'ny efitrano fisakafoanantsika ao angamby iziko. Sy mepsebe ery nge ry zareo e. Raro mikosako. Zafikely tokana ane iny. Efa ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ao daholo angany olona nasaintsika ry faneva. Ny sasany fa ny sasany mbola mivezivezy eo an-tokotany eo. Tokony homana amin'izay fa efa ho avy eny izy izay e. Ity koa fa tonga ny mofomamy. Apetrasa amin'ny toerana efa namboarina ho azy eto sia. Dia misaotra anareo e. Makotroka dia makotroka mihitsy anie izany fandraisanareo azy izany. Aive niakatra nareo e. Zanaka iverana iny ka hita indray e. Efa nafotony maty nefa indro velona indray. Marina izany anaka. Andriamanitra nefa no tokony soarana voalohany a. Eny rery dada. Ty fa tonga ny fiarany tondra azy fa ndao hitina. Asa efa miditra daholo ny olona. Oay, mahafinaritra be ato izany. Nakaiza koa ary le chauffeur teo. Tontsiko fotsiny izy dia tsy niteny fa tonga dia lasa nivoaka ny fiara. Na ilay gardiena movavady anay teo aza tsy hitako izay nalehany teo. Mangina be tsy misy olona mivezivezy mihitsy ato. Ahoana koa ary izy izany. Toa mampatahotra. Za koa ty aleo mivoaka ato anaty fiara ato amin'izay ka. Andray voaravaka tsara tareny lalana. Toy ireny olo-manan-kaja ambony ireny mandeha eto. Ary iny ireny soratra amin'ny jeu de lumière ireny. Misy daholo na ery amin'ny rindrina ambony rihana na etsy amin'ny tsy varavarana vao miditra itsy. Inona ary izany? Bienvenue mioty. Anarako anaty kopiny izy izany. Zay vao tena mazava amiko fa ato no misy ny ray aman-dreniko. Directeur sy madame Faneva ve? Fangamo za manandraindray. Za koa ty toa variana mamisa viseto fotsiny. Andriamanitro, misaotra anao aho fa niaino sy namaly mivavaka ianao. Sambatra manana anao. Andriamanitra velona ka miasa sy mikarakara anay. Jesosy amin'izao sisy izao na ory aho na manana dia ianao no antony havelomako. Amen. Sokafana ve ny varavarana sa ampanenoana ny sonnerie? Ay, efa misokatra ty varavarana ty. Aleo tonga dia miditra. Zanakairako e. Ndrehatra tamiko ty jiro. Be olona be kay. Zanako, hitako ihany ianao. Afingo izany zanako izany. Neny, aok'izay ry neny a. Efa tia. Eke zatsika mboty. Io koa ny rainao. Zany ve? Dada. Eke raiky ihany ny olona ny faneraserako. Endry mioty a. Mioty ny tena anaranao anaka. Efa fantatro ka. Andray. Misaotra anao atompo fa hitako ihany ny ray aman-dreniko. Ndry rehetra izy telo mianaka. Fa miaina fatratrere. Faly a. Tena faly a. Mananjanaka ihany sika ry dera. Endry raha havako a. Mioty a. Vony izay anaka anondra izay tsy vitanay taminao hatr'izay. Misaotra dada sy neny a. Vonina koa ny ity anareo. Oe,
Variantsika fa ireo koa ny raibenao sy ny rembenao. Ve fa mahafantatra anareo. Zahay koa anaka saotra ny tompo. Ndao amin'izay sika manan-kavy araka tsoran'Andriamanitra ka iray mbambavaka izay vao iroso amin'ny lanonana. Mba holohany amin'ny zavatra resy Kristy Marina mihitsy izany ry dada. Ve fa no maninareo be mihitsy izao fandraisana anazy zao Atra tahaka ninona. Efatry ny maly anaka. Nanamarina fotsiny izay ny maly. Izay ny tantarandry mioty sy ny fahoriako tamindry ny fitadiavako andrehitra amin'izay dia nometsiny anay ve ndry? Indrindra fa zanaka. Tsy manometsiny anareo izany dada sy neny. Ie, tany ampitan-dranomasina tokoa izay no nipetraka. Satria maman moa ilay tsy niteraka iny dia nitsabo tena tany izy. Izay ny tena nipetrahany tany. Feno ny taona no voaniverina taty Madagasikara izay. Efa fantatrareo ihany angamba ny fahoriana ny entiko satria tsy tiany mamantsony vao nahazo an'ny prinsia izy. Fa nindrona tany amin'ny prinsia ny fitiavany. Dia izaho ilay nampidiry ny papa tao amin'ny sosiete iny. Dia tany amin'ny Fenosoa nipetraka Ilay rojo anaka no nahalalako anao mihitsy mantsy izy iny. Nomeko ny reninareo fonza ho any ampita-dranomasina. Zaho ary mba gaga nahita ny fihetsika tamin'iny. Neniko tsy nentiny fa navelako tao anatin'ny boaty niaraka tamin'ny kopianao noho ny atezerako tamin'irainao. Aika ifampilanin'Andriamanitra hifanenantsika telo mianaka. Izay angambany amin'iny fa mifety amin'izay aloha tsika androany ho fandraisantsika ny mioty sa ahoana? Sa mihitsy Mandrosoa dada sy neny ato ny tranonay sy Fenosoa. Misy vahiny aky Fenosoa Mandrosoa daholo Manahoana daholo tompoko? Manahoana Fenosoa? Hitako ihany aky ny ray aman-dreniko Arabaina izany. Misaotra ny tompo. Misaotra betsaka Fenosoa tamin'ny nandraisana ho an'ny diary na mioty. Tsy ho voavalinay sy ho vitanao fa Andriamanitra no amaly. Nefa mba misy valisoa kely omenay anao ihany reto lakile anankiroa. lakile fiara ndray dia trano ndray. So tsy mety re izao tompoko. Zany tsy mitady valiny. Fantatray tsara zany anaka. Tsy nitaka anenao fa izay mihitsy ny nanome. Raiso akia amin'izay ndry tsy manofa trano tsony. Misaotra indrindra re. Tena mankasitraka. Fa izao tokoa misy mitady any diary ao. Iza? Madame Kanto. Mifona ke diary diso mamela ny eloko. Tsangana maman. Aza mandoalika toy izao. Efa hatry ny ela no namela amin'ny maman. Misaotra kia. Lazao any amin'ny prince ihany vaovao Falery izao. Kindry vao tonga taty. Maman diary mandroso kia.
Salama daholo ve nareo? Salama ka. Efa mifamelanga kinareo sy maman? Ie, sa ahoana maman? Zany mihitsy. Ary azalozandribe fanady adiny eo fa mandehana makaram-boankazo sotrony. Ndraso bebe tare. Papa? Tongo papa maman? Manahoana daholo? Ay, ato daholo nareo. Sady efa mifankatia be a. Marina anie zany ry papa e. Vaovao mafaly koa zany a. Reto le ranom-boankazo. Masto? Aiza ny voandalana ry papa? Ao e, be dia be mihitsy neto koa fa aza matahotra. Fa inona aloha ny vaovao taty e? Hitako ry papa ny ray aman-dreny koa. Fa ahoana? Dia iza? Olona efa fantatro ihany anie zany e. Monsieur Dera sy Madame Faniva rery papa. Zany ve? Fa ahoana nahalalandry an'izany? Inoy ary fa ho tantarako anareo e. Dia izay ny anton'izao fioanantsika izao e. Sika moa efa nakambany ankizy ho iray. Indrindra moa fa efa nakambany rahan'i Jesosy Kristy raha teo e. Izay navita fampihavanana ho antsika tamin'Andriamantsika sy ny nahiray antsika ihany koa. Izao rery izy mivady a. Misaotra anareo ny taiza sy ny kolokolo andiary na mihoty izahay. Andriamanitra no isaorana e. Tena ekena fa nisy ny kilemanay teo amin'ny fitaizana ny diary. Zany tokoa izy mianakavy a. Naninenako ny zava-bitako e. Avy lao reny lasa momba lasa ry Madame Kato a. Asa fisafisaina intsony. Zany mihitsy re rakizy a. Sady ny olona rehetra koa ne samy manana ny tsy fahatanterahany daholo e. Hita ho ary bebe. Ny tena lehibe zany dia nombebaka tamin'Andriamanitra ka niova foa. Zay ne le ansondrahan'i Jesosy e. Mitona ny olona rehetra bebaka izy. Tia antsika loatra eo Andriamanitra io rakizy a. Fa na dia mafitamina aza ny nafony zany any a, dia nataony zany no ny fitiavany antsika. Mahagaga ne reto dia izao e. Maro amintsika no miny tsy mandray an'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Le Jesosy Kristy niaritra mafy noho ny fitiavany antsika e. Raha atao an-tsaina mandrakariva eny hoe mangirifiry Jesosy noho ny amiko dia tsy sa manota zany intsony e. Satria tokoa moa ny filatsahana ao anaty fahotana dia fanombohana an'i Jesosy fandroandray amin'ny azo fijaliana. Izany tokoa kia, indrindra fa hoe itsika tanora. Maro ny fankapanahy. Efa hita izao hoe tsy sitrapon'Andriamanitra dia mbola ninina atao ihany. Satria hoe menatra ny namana so rabirabiana. Nefa raha menatra an'i Jesosy eo anatrehany ny olona dia ho menatra antsika koa izy eo anatrehan'Andriamanitra iray ka ho diso fanantenana eo. Mieritreritra ny tova-paradisa akanjo ny afo be no hita. Loza angamba, mahatiantoka be. Ndray andro any a, rehefa tonga ny fotoana ialana etỳ an-tany ny avian'i Jesosy eny amin'ny rano alanitra dia tsy maintsy isy ny fitsiarana ary ho hita eo avokoa ny natao rehetra etỳ an-tany. Tsy maintsy hijenja ny valonasa ny tsirairay e. Toerana roa ihany no isy a, na paradisa na elo. Ary za mino a. Fa raha olona mba tonga saina tsara ihany, tsisy isafidy an'izany elo izany. Fa saingy ny olona no manao izay ahatongavany ihany. Zay le hoe safidy. Tsy manery Andriamanitra fa manome safidy malalaka izay lalana izorana. Fiainana sa fahafatesana? Paradisa sa elo? Raha isary Jesosy ho tombo sy mpamonjy anao a, dia ataovy ny sitrapony dia andova paradisa e. Sady mandrakizay ne niany e. Tsy mba hoe 70 taona tonony etỳ an-tany. Zany tokoa e. Ka ambava homana na ampo mieritreritra. Fa avadika aloha ny resaka. Atao ahoana ny orinasantsika? Tsy aloha very sy averina tambatra indray a. Amin'izay koa matanjaka tsara. Dia alefa mifananam-pity izy roa vavy dia ry zareo indray no tantana ny orinasa e. Dia sika akaina amin'izay vafabe izay vitantsika izay. Sa ahoana ry izy roa vavy? Tsy maninona ka.
Ie, izany mihitsy. Dia tandre maro sao dia variana mifanotrona ivelany ihany ka tsy mahatsiaro ny antsony rahan'i Jesosy a. Matikita dabe, raha mbola velona koa izay dia ho sary velona ao am-ponay mandrakariva ny rahan'i Jesosy izay niparitaka sy nitete teo ambony hazo fijaliana ho famonjena antsika. Ka na iza hitarika na iza na rapy dia izao ihany ny aho hoe efa miaritra amin'ny mafy azy Jesosy ka ataoko ampy ahy izy. Tianao Jesosy, nalatsa ny rano mba ho famonjenanao, izay miantsoantso hoe tianao a mibeba. Raiso aho fa tianjaka eo amin'ny fiainanao, efa niaritra mafy noho ny aminao a. Aza vela iantsoantso foana ny drako izay nalatsako anao, ko anio mandraisa fanapa-kevitra sy dingana vaovao andray an'i Jesosy ka ho tonga olom-baovao. Aza manao ampitso lava fa tsy tompon'ny ampitso isika. Raha anio ny tonga ny fotoana ialana ety an-tany dia aiza ny vatananao, ny paradisa sa ny elo? Dia nenao mbola velona toy izao dia manova safidy tsara. Fa io Jesosy nandatsaka ny rany ny taonanao hibebaka. Narainao teo ilay tantara nitondra ny lohateny hoe Antson'ny rà. Antson'ny rà? Ndiam-peniny hanta ny rintsoa. velomny ny iraky Jesosy Kristy Dina Nicole no faneva. Ny sakazan Kristy solony anarako tarofely no faniry. Ny miaramila ny fahamarinana eto Aramianjatovo no tera. Vertina Rantosobenja no bebe sy Fenisoa. Yanisera Antrinena no paster. Fanantenana Randriambololo Malala no diary. Ny Anjarakotoniena no Prinsia. Ary Santa Rakotarovelo no fidy. Anio no fizarana fatelo sady farany.